Eny ary omentsika ny namana Jean Félicien zany fitenenana miresaka momba ny famoronana asa indostria izy. Anao tompoko ny fitenenana. Ia, misaotra ny tahinana nomeny fitenenana. Voalohanteny ngamba dia faly miaravantsika rehetra, mbola tsara jiaby dia akory. Amin'izao ny fanazavana nataontsika teo moa zany, ny zavatra tena nafinaritra izay mipotra teo dia vokatry ny fitiavan-tanindrazana daholo no nahatonga antsika ny teny, nanome an'ireo hevitra sy ny torohevitra ny Madagasikara mba ahafahana hampandroso ny tanindrazantsika. Ao anatin'izay torohevitra izay nefa dia mieritreritra hoe anisan'ny tena fototra voalohany ahafahantsika mampandroso an'izay vahaolana raha raisiko angamba ny mitenenin'ny Valsoa, miteneny amin'ilay Madaprokra, dia manamarina ny teniny Angélico hoe mbola tototra ao anatin'ny fahatrana amin'ny firenena dia lasa tsy nadio azy. Raha raisiko ihany koa ny teniny Gislaine mikasika ny hoe mivarotena ny vehivavy maro any Madagasikara hatramin'ny madinika, dia mbola tiako aza hoe misy any Madagasikara hatramin'ny mivarotra zanaka, mivarotra organe, mamono olona, tsy azo adinoina fa noho ny amin'ny hoe fetin'ny vehivavy dia raisitsika aloha izay androany hoe mikasika azy ireo, ka ny lohahevitra izay ampidiriko eto dia ny mikasika ny hoe raha tsy misy ny asa omenan'ireo vehivavy ireo na ireo mpamono olona ireo dia tsy mety fa lasa very an-javona. Ka momba ny asa no ampidiriko eo. Ary ny anankiray nanao ampy teo ihany koa ngamba ny avy amin'ny nitenen'ny Rijady ny zon'ireo manangy moa zany ny vehivavy dia voapopoka izy sy adevozina. Mbola misy zavatra amboarina ihany koa fa rehefa miasa ny lehilahy sy ny vehivavy tsy afaka mifanjana fa rehefa tonga an-trano dia samy miasa. Kosa hoe misy ifandraisany amin'ny asa daholo izay rehetrarehetra izay ka ny asa no hoentiko eto. Fa raha moa izay nentiny mahery teo moa zany dia ny mbako manana ilay teniny hoe intelligence collective izay ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary izay tsy maintsy bika mahay fatambara. Ka izay zany lohahevitra ho ampidiriko amintsika rehetra fa alohan'ny resaka fitenenana dia mitodika aminareo vehivavy aho. Vehivavy ny reniko ary ny reny no fototeniny ny firenena. Ka dia miarabanareo amin'izao fotoana natokany ny firenena rehetrarehetra raha izao tontolo izao ho anareo, manana lanjany aminay nareo satria ny anareo no sahonga endriky ny vato tatamo endriky ny farihy, mandeha nareo endriky ny lalana, atao trano nareo endriky ny trano. Ary raha ohatra ny tany tsy misy vehivavy dia tsy fantatro. Ka dia izy hoe arabaiko ianareo amin'izao andro lehibe ho an'ny vehivavy izao, ary izay rehetrarehetra niteneninareo teo ka nikasika ny vehivavy dia hoentina po ireny ka ho valiana raha matsiahy. Izay no hoe rehefa hiditra amin'ny tena hoe vetin-dresaka angamba ny zavatra hoentiko eto androany dia mikasika ny asa any Madagasikara. Talohan'ny hanombohana an'izao famelabelarana kely ataoko izao dia misy document anankiray navokako tao amin'ny Alliance Diaspora izay mitantara an'ireo minere rehetrarehetra ananantsika. Dia nasiako soratra tao hoe ireo minere izay ananantsika ireo dia manam-bola daholo tsika malagasy. Tena marina ilay teny hoe manan-karena malagasy fa mbola tsy chiffre hatramin'izay. Fa raha manao chiffre zany tsika androany ka atao hoe zaraina mitovy dia manam-bola tsika 1,348,000 $. Zay ny volantsika tsirairay avy. Ka androantsika dia marina firenena faharoa faranomanitra fa averiko indray no hoe ireo vola ireo tsy milatsaka avy any an-danitra fa tsy maintsy misy asa atao, ka izay asa izay no tsy maintsy tadiavina tsara hoe inona ilay asa izay foronina. Ka ao anatin'ny teny teo moa nareo mpianatra, ny mpianatra toanareo tonga teto Frantsa nanomboka. Fa zany hianatra kosa fantatro ny tanjony dia ny hoe hianatra aka expérience dia hiverina Madagasikara hanala amin'ny fahatrana izay miainana
nandritra nahateraha mandra-patonga ny androany. Mbola niaina izy ary mbola mipetraka. Vita ny fianarako, efa vita ny fikarohana rehetra nataoko. Any ankehitriny zay masaka ny konoby. Ka androany dia hanolotra zavatra anankiray ataoko hoe lakle tena hama ny fahatrana tanteraka ao Madagasikara. Ary hanome asa ho an'ny malagasy rehetra. Marina hoe tanora tena anisany azo asa be da be, fa ny malagasy rehetra dia tsy misy azo atao ankina avao, na ny mpamboly zany na ny manam-pahaizana zany na ireo hoe manana fahaizana faran'izay madinika. Ka izay no antony anipazako zany androany amin'ilay hoe fanamboarana motoculture. Le motoculture io dia efa vita daholo ny plan izay anaovana azy. Fa ny zavatra tiako resana aminareo dia hoe tsy miainga avy amin'ny zavatra avy any an-danitra isika, fa miainga tsara avy amin'ny zavatra avy any fotony. Ka ny zavatra avy any fotony dia ny arenantsika kibony tany. Tsangatahana tsy atao ninino, faharovana fotsiny. Rehefa azo ny arena kibony tany dia ireo ahodiny ho lasa motoculture. Raha feziko fotsiny angamba ny lalana, feziko ny lalana ao anatin'izay fanamboarana motoculture zay, misy ireo minéré ana vy sy ny aluminium, nickel, ny chrome izay ilaitsika. Dia ny ponina izay mipetraka eo amin'ny tany eo ihany no mangady azy voalohany. Ampianarina izy mikasika an'izay. Ny faharoa orinasa goavana tsy maintsy atsangana dia ny fandrendream-by. Ny fandrendream-by tsy voatery courant rery mandeha aminy fa avy amin'ny charbon de terre izay manana antsika 65 millions de tonnes. Manana koa tsika tsy maintsy ataontsika ihany koa ny fampandehanana ny courant, satria ny courant ilaina be da be zany industrialisation, satria hiditra amin'ny industrialisation lovotsika. Dia ny charbon de terre izay ananantsika ny sakoa dia nanganana ilay hoe centrale supercritique, zany hoe charbon de terre ny ampiasainao fa amin'ny hafanana sy ny pression ambony dia kely ny charbon lany. Ny gaz carbonique mivoaka kosa indray nefany dia tsy ho alefantsika ety amin'izao tontolo izao, fa ataondray méthanation, izany hoe avadika ny gaz carbonique hivadika ao gaz méthane izay arehitra ao anaty trano. Izany fahaizana rehetra izany tsy ianarana intsony. Efa nianaranay izany tany Ankatso, efa nidinihako izany teto Frantsa, efa misy fanandramana atao dia ny application izao ny idirantsika. Dia mbola idirana ny any amin'ny farany angamba rehefa voarendrika ny vy dia ny aluminium koa izay ilaitsika dia ny bauxite zany. Raha jerevanareo ny listiny any amin'ny faritra tsy moatsinanana iny ny bauxite. Avadika ho lasa aluminium, io moa zany hydrolyse ny atao, izay ny ilaina an'ilay courant teo. Rehefa vita ny hydrolyse ka ny alumine zay voarendritsika ho lasa aluminium. Rehefa vita ireo akora ireo lasa amin'ilay hoe semi-fini zany dia miditra indray tsika amin'ny fanatanterahana fanamboarana piesy. Fanamboarana piesy ngamba dia asa isan'andro izao. Dia izay no tena idirako amin'ilay hoe ao amin'ilay fanamboarana piesy dia ampianarina tanora indray ny fanamboarana piesy, na ny blao zany na ny culasse na ny piston sy ny rehetra ilaina mikasika ny moteur, na ny fanamboarana anaty motoculture amin'ny alalan'ny machine à commande numérique. Tsy dia sarotra izy io, fa rehefa mahay manao plus sy moins ianao ka mahay ny réguleur izay mandamina sy miprogrammer ny machine iny dia asa tsy sarotra izy io. Aresaky ny 40 secondes dia milatsaka ny piesy. Izay asa zay fanamboarana ny piesy, fanamboarana ny motoculture dia miteraka asa ho antsika malagasy 10 alina sy ray hetsy asa direct. Ny fitrandrahana fangadiana le vy sy ny aluminium miteraka asa mihoatra ny 2 hetsy 2 alina aorinany. Ka raha tambatritsika izay dia mahatratra 10% ny malagasy no miasa mamboatra ny motoculture. Ny motoculture rehefa vita 86% ny malagasy dia mpamboly. Dia omentsika indray anazy motoculture manana 2 taona izy na 3 taona mandoa ny vidin'ny motoculture. Fa kosa ampiarahana amin'izay dia fanomezana azy tany 2 hektara sasany. Ka izay asa izay teneniko izay dia raha jerevantsika tsara fotsiny atao kady tsotsotra dia 96% ny malagasy no
mahazo asa mahavelona satria zay miasa rehetra mamboatra motoculture dia mahazo fito hetsy faravakely misam-bolana. Ny mpitondra ny orinasa madinika misy mpiasa 520 eo dia mahazo karama roa tapitrisa, zany hoe co-gérant zany etretina atao, technicien anankiray dia gestionnaire anankiray, samy mahazo roa tapitrisa 10 millions isam-bolana. Ny mpamboly rehefa omena tany izy 2 hectara sasany, omena le motoculture dia mihoatra ny fito hetsy ny vola afaka ratsaka isam-bolana miditra ao an-trano natao hiainana. Ka avy amin'izay rehefa manana asa mahavelona ny 96% Madagasikara dia mihaino ny ataontsika hoe tany le fangalarana na famonon'olona na le atao hoe tsy fandriam-pahalemana. Dia raha dinihetsika tsara zany zay asa teneniko hoe io le la clé io dia rehefa misy ny fandriam-pahalemana, Madagascar c'est la sanctuaire de la nature. Mbola matanjaka lavitra no humoristika avy resaka hoe tourisme. Zany hoe reo ambony kely 4% reo tsy ampy reo hanao any tourisme satria efa tadidio fa 2% koa efa mpiasa fanjakana, eo amin'ny 220 eo ngamba manodidina 220 mpiasa fanjakana. Raha ao anatin'ny olona actif zay dia 2%. Noho izany raha manomboka tsika malagasy manao ny motoculture io dia afaka folo taona bien sûr fananatsika le plein emploi. Ny aty andafo ny atao hoe plein emploi dia 5% tsy anasa, fa io lazaiko io tsika malagasy tsy ampy. Ka ohatra ka hoe resy lahatra tsika hoe atao le motoculture dia inona ny lalana? Ny lalana zany ny voalohany indrindra araka ny teneniko teo dia ny arenatsika izay miainga avy ambany tany dia mila rovana satria efa betsaka ka ny lasan'ny vahiny. Tsy ho teneniko hoe daholo izy ireo vahiny ireo fa tsika miara-malala hoe lasan'iza ny viatsika ny Soalala, lasan'iza ny kelina ny Ambatovia dia tsika malala. Fa ireo no tsy maintsy averina tsika malagasy aloha. Ny fomba merenana azy dia ny fanomola volana ny lalàna anankiray hoe ny minere dia malagasy ihany no mampiasa azy. Mety lalana anankiray koa ohatra nataon'ny Chili mpamokatra chrome dia nataony tao anatin'ny lalàna mihitsy hoe ny chrome dia ny Chiliana ihany no mahazo mitrandraka azy ao anaty lalam-panorenana. Izany no tena hoe vita ny sécurisation ny arenatsika aloha. Dia ny faharoan'izay rehefa hitsangana ilay ny orinasa araka ny teneniko teo hoe le orinasa madinika tatan'ny technicien sy ny gestionnaire dia tanora ny tena tsara. Tanora toa anareo izao, reo tanora dia fantatro fa tsy manana izy investissement anaovany an'io ananganana an'io orinasa madinika io. Ka ny atolotro dia hoe ny valeur raha atambatritsika ireo valeur ireo dia amina milliards de dollars. Fa azo tomboko manokana eo fotsiny ilay volamena, manana volamena tsika any amin'ny 7000 tonnes any. Ireo volamena ireo dia azo atao ny mifanaraka amin'ny malagasy rehetra satria ny 1 348 000 dia manana zany ny malagasy rehetra. Tenena hoe tsy azonao io vola io raha tsy tafita ireto tanora izay anangana orinasa rehetra. Noho izany tokony atsofokotsika anatin'ny lalàna hoe ny tanora ka hiditra amin'ny fanamboarana ny motoculture io dia omena financement. Ka ny financement efa nataoko ny cadre moa zany vita ny tableau de financement, ny vola ilaina dia eo amin'ny 420 000 euros io. Zany hoe vidina volamena eo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Latsaky ny 20 kilao no ilain'ny tanora anankiray mba hahafahany manangana ny orinasa io. Ny orinasa dia mihodina 24/24, l'objectif dia mihodina 24/24. Ka ireo olona anankiroa, tanora anankiroa ireo gestionnaire sy technicien no tena hofaniny anatanteraka sy hanodina ny orinasa. Ny zavatra voakany ao tsy zavatra sarotra, mety karazana piesy iray na karazana piesy roa fa mihodina 24/24. Ny fampianarana ireo tanora ireo omena azy ny fahaizana iray manontolo
raha misy fiovana kely mipiesa ny oriana any satria tsika mety anomboka amin'ny culture fa mety andalo tsika atsopatsy anomana dia n'izao ny fitaterana tsy tômobila tsony rapitso fa mety drone indray ny hitondra olona dia manao fanovana madinika hoe ao aiza ny piesy tokony anaovana ny drone anankiray satria mety sahirana angambontsika mieritreritra ohatra ny eritreritry hoe malagasy hoe mahavita an'izany tokony fantatrika désolé tsy maintsy tapahako zany tsy maintsy tapahako izy fa miandritsika eny ary zao zany dia afaka mandray fitenenana amin'izay dia olona te hitiny dia 5 minutes isan-keriny no fotoana ananana dia miparitoniana sy fanana. Azafady mandray fitenenana raha ohatra ka misy mahita olona maromaro te handray fitenenana par rapport tsy haiko fantaniana amin'le par rapport amin'ny neny monsieur Jean Claude dia omentsika an'zareo any tenenana zany satria misy problème connexion kely tahina dia sady raisiko zany ny fitenenana omeko any mandimby ngamba ny makany amin'ny kit azafady misotra nanolotra ny projet moa zany be da be ny ressource afaka atao any Madagasikara fa ny tiako inona ny zavatra efa afaka tonga dia tomboka tsika le izy mandeha dia be sy lahatra foana rehefa ho an'ny Madagasikara tiako tenenina hoe fivoriana zao tsika misy opportunité ana financement tsika efa afaka tan'olona amitsika eto efa mavita afaka atao fond afaka orinasa anankiray raha nisy atsika reto efa misy opportunité ohatr'izao dia iny ny zavatra tonga dia efa afaka politika zany anaty projet zay tsy hoe lasa projet dia resaka fotsiny izy rehefa nandeha fotoana kely afaka natombontsika fa afaka ataontsika efa hoe dingana voalohany afaka tonga dia rahantsika zany araka ny resahako teo hoe resaka action amin'ny orinasa sy ny tariny na 250 € à 500 € zany angambany raha ao anatiny hoe taontsika ty mety mangona zany daholo dia zany efa mavita manangana orinasa ny Madagasikara raha nisy atsika reto financement ilaina foana rehefa manao zavatra dia inona ny zavatra tokony efa tonga dia efa afaka rositsika zany nataterahana an'izay fikasana akasatsika atao izay fantaniana azafady mandimby le fantaniana ve mety efa any amin'ny monsieur Jean Félicien sa moa zany fa kokoa ny monsieur Jean Félicien izy teo efa afaka tombokatsika zany androany hoe manomboka ina afaka 3 volantsika nanao inona afaka 1 volantsika ina ny vitatsika mandrapipetraka izay projet zay satria tena tsara le izy fa eo amin'ny fanatanterahana azy foana mantsy ny olantsika malagasy indraindray dia zay no tiako trindrina kely ahoana inona no efa afaka atao fa raha za manokana aloha dia efa vonona fa arak'izay azoko atao dia efa ety aliko fohifotsiny angambany araka ny teniko teo hoe reo arena zay teneniko rehetrarehetra reo dia ompelantanany vahiny izy amin'izao fotoana izao ka ny zavatra voalohany indrindra zany dia ny sécurisation manao an'le lalàna zay atolotra ao amin'ny assemblée na alefa any lalam-panorenana izay zavatra zay dia noeritreretika rehefa vita amin'ny vaccine eto France ny andro vaccine zao dia vita amin'ny vaccine dia tonga dia manao conférence ahelan'ny université satria zareo voakasika voalohany hoe izy no ahazo an'ilay volamena valikilao raha tsy misy angamba moa izy hoe avaka ivelany any kovoniny izy no mahazo noho izany tsara izy raha manampy ahy hiaraka hiresaka sy anatitra n'ilay taratasy eo amin'ny assemblée nationale fa raha ohatra ka mahatratra mihoatra ny 2 alina na 3 alina ny isan'ny olona miara-mametraka ny taratasy dia amiko ny fitiavan-tanindrazana tsy azo emiko zany fa ilaitsika izy miaraka ny teny ao amin'ny adiny indray misy an'ireo manao réquisition anao ilaina io amin'ny ady atao ka ady amin'ny fahatrana zao
dia afaka telo volana zany na efa-bolana eo ketretako azy a vita no fanentanana ny tanora dia alohan'ny farantaona tafapetraka ny lalàna hisecurisena ny arenantsika zay ngamany raha mahavaly ny fanontaniana. Misaotra indrindra fa tena intéressant be le zavatra resahanao Monsieur Jean Félicien dia omentsika ny kilitra ny fitenenana. Mahazo miteny ianao? Tsy maheno. Maheno? Maheno, afaka miteny. Mbola tsara tsika jiaby. Za Français Akilitry, za diaspora mipetraka aty Atoro, avy any Diego. Za zany nagnaraka rehetra 18h30. Merci amin'ny Alliance Diaspora pour les programmes tena tsara. Merci amintsika jiaby eto. Tena hita fa maromaro antsika malagasy tena misy motivation mitady solution ho an'ny Madagasikara. Fa za eto zegny magnano merci koa amin'ny Jean Félicien amin'ny hevitry naniko